Vao nanomboka ny fiomboana dia nikatona avy hatrany ny fianarana teto amin'ny sekoly Sainte-Thérèse eto Ilanvato ho fiarovana ireo mpianatra. Tsy nisy nianatra noho izany ireo mpianatra manodidina ny 500 ary tsy nisy intsony ny saram-pianarana ka niditra fahasahiranana ireo mpampianatra sy mpandraraha misa eo amin'ny 80 eo eo. Amin'izao fotoana izao dia efa miverina mianatra ireo sekoly izay hiatrika fanadinana ary efa misy ihany koa ny fepetra no raisin'ny sekoly hanohizana ny fampianarana ho an'ireo izay mbola mijanona ny hatrano. Dia misedra olana ny sekoly indrindra amin'ny karaman'ny mpampianatra ny fandefanany izay mpandraraha rehetra miasa eto amin'ny sekoly dia misedra olana satria ny ekolazy tsy araka ny tsy tonga mandoa ekolazy ny ray aman-dreny noho ny fahasahiranana. Nanalefaka nadia kely fotsiny ary ny fahasahiranana ity sekoly ity ny fanampiany nomeny orinasa Agrikoba sy Agrifarm. Atody miisa 10 sy 940 miampy koba katsaka rogony sy koba vary rogony no nomeny izay nozarain'ireo tompon'andraikitra tamin'ireo mpandraraha ary nisy ihany koa ho an'ireo mpianatra. Ny ampahany tamin'ireo fanomezana azo ireo ihany koa dia nozaraina tamin'ireo sahirana teo manodidina ny sekoly. Be dia be ary olona mahantra izay mandoa varavarana aminay dia nozaraina aminazy zany le koba katsaka rogony. Ireo sahirana ara-pivelomana. Le atody indray dia mena an'ireo mpianatra sy mpandraraha. Dia nizaraina eo zareo moa izany ireo atody ireo. Faly be moa zareo nandray amin'ilay atody ny ankizy tena tonga dia hoe anaovanay agatoty, anaovanay rehetrarehetra. Ankoatra ny fampianarana katolika ary na dia atao anaty fahasahiranana azy dia miezaka hatrany manampy ny manodidina azy ny sekoly Sainte-Thérèse. Ao amin'ity sekoly ity dia misy kilasy manokana izay hanampiany ireo tovovavy tena sahirana hivoatra eo amin'ny fiainana. Fandraisana anjara ihany ny saram-pianarana alohan'izy ireo. Anisan'ireo nisitraka ny fanampiana ihany koa ireto tovovavy ireto. Ao anatin'ny atao hoe Karteba izay aty amin'ity faritra ity dia tena betsaka no sahirana ara-pivelomana. Tabiazany zara raha misy hoe asa hivelomana satria ny ankabeazan'ireto ray aman-dreny misy ny mpianatra ireto dia mpanasa lamba, mpatsaka, mpanao docker, izay ny asan'ireo ray aman-dreny. Ankabeazan'ny mpianatra izany ato tena hoe tsy mandoa ekolazy fa izahay ato amin'ny fikambanana no mameno ireo ekolazy ireo mba hanefana izay karaman'ny mpampianatra.